iniany sabotsy faharoa 4 novambra 2024 la mesa fanokafantoam-pianarana 2024 7/2024 koa mandritra ny procession redontsika miaraka ny hira ity aho te anaradianao Iau janaradianao arai sorai supianda tau Nandia cile di kansau Anaradianao akumpu Anaradianao akumpu arai sorai suau tumpu Supiana jauh, dia cile di casa. Anaradianao akumpu, Anaradianao akumpu, arai surai suau tumpu, dia ubulundai turi. Ila ila sarkazana tumpu meu pangabantera tumpu mangaka kajudaru Iau janaradianao arai sorai supiana jauh dia cile di casa Anaradianao akumpu Anaradianao akumpu arai sorai suau tumpu Iyabana, Nizukina, Nizalina, Kumpu, meu fanavantera, Kumpu, Mangata Katsudaru. Amnenaran rai sinzanaka sinfanay masina omantsika menakavy any eny tombo manao mbola tsara sika ziaby andro lehibe ho ansika tokoa eto anivon'ny diocèse ny andro anio ty satria ianareo zao no génération
des bâtisseurs, génération mpanorona, ary niany ny hoavo isika fasiram-piso. Niany zao eto ianareo, ka izao ary no ataosika mipetraha amin'ny rainy any an-danitra sika vao misangana. Mipetraha isika. Na dia misy aza mivolagna hoe aoka isangana isika andray ny evanjely satria matetika efa lasa senjery ny fanaovana azy, dia mipetraka isika mandritra n'izao Eukaristia zao. Eo ve! Eo ve! Eo ve! Isika izao no Eglizy olona velona manorina an'izay Eglizy tranon'Andriamanitra izay. Zany hoe taranaka mpanorina. Tsy manorina ny hoavy fosiny isika, fa manorina ny fiainantsika. Asa nahazonareo ny mahasamihafa an'izay fa mbola ho velabelarisika ao amin'ny evanjely rehefa avy eo. Ary zay ny fampianaran'i Jesosy ao amin'ny evanjely, sy Andriamanitry ny maty ny Andriamanitsika fa Andriamanitra ny velona. Ny taranaka mpanorina tsy manorina ny hoavy fosiny, fa manorina ny fiainana. Io fiainanareo io, ny fiainansika, ny fiainan'ny firenena, zay no anjara toeran'ny sekoly, manorina ny fiainan'ny EOV mba ho ETA. Ka izay indrindra razandry malala, isika mpanabe, eo anareo directeur sy directrice d'école, efa andro maromaro zay no nivorinareo, nandininareo ary an'izay hoe ahoana izay fanorenana ny fiainany reto beazina ireto, ka tonga azy ho tena olombanona, ka mandritra ny fanabeazana azy dia ho vaniko olona tokoa izy ireo, olona fe. Eo ihany koa ianareo manam-pahefana isazokaziny, ka tonga eto makasitraka anareo manome voninahitra n'izao fotoana izao, satria raha ny marina ary zay ny rary misinisiny sy ny sekoly katolika ihany no angatahantsika sodrano amin'izao fanombohan'ny taona izao, fa ny sekoly rehetra isazokaziny eto amin'ny diocèse ny tany Antananarivo nanaovana ny ouverture officielle nationale eto isika eto anivon'ny diocèse. Eo anareo manam-pahefana, zany ny manambara fa olo raika amin'ny fitantanana an'izay hoe taranaka manorina ny fiainana. Ary io ny ilain'ny firenena amin'izao fotoana izao. Eto moa dia sy afaka ansaina ny zava-niseho tany Ambilobe, manapirofo fa misy taranaka kosa indrisy ary dia mifona aho, mifona amin'ny anarany, satria taranaka mpandrodana, taranaka mpanapotika, satria ny fototra ny finoana katolika no tady arodany, tady potehany, ary dia angina fotoana fo isika hiaraka ifona sika jiaby amin'izany etraketraka manapotika ny fiainana izany, satria nisy olona araky ny fantatra sika nanao herisetra
ary zay manko ny kolosaina mpamono, kolosaina tadiavina izoro eto amin'ny tanànasika, eto amin'ny diocèse, eto amin'ny firenesika, kolosaina mamono. Zay no tadiavina azoro amin'ny firenesika, satria nisy olona mety maromaro na anankiray na visy na ray na maro izy efa tanteraka ny zavatra nataony, satria ny fototra ny finoana no zimbazimbainy, ary zay natao hoe fanapoteha. Mbola misy hafatra ny eveka mikasika an'izay hovakina amintsika rehefa avy eo. Ny eveka mikarakara ny commission épiscopale de l'éducation et de l'enseignement catholique. Fa amin'izao sady efa mieky eloka natao sikisika no ifona manokana amin'izay fanapotehana ny sifizamizana ny église tao Ambilobe, ny église iraka Masinday Joseph. Sady mangina isika ifona ao amposika ao mba sy hiverina izany zavatra mampalahelo izany. Raha isika olombelona manapotika, raha isika olombelona mitady androdana, raha isika olombelona mitady ampizoro fahafatesana, mitady ampizoro ny asan'ny rasy dia ny demony Andriamanitra be fitiavana, ary ny fitiavana simba resy ary ny kardinaly fantatra sika ny averimberiny matetika, reseo amin'ny soa ny rasy, ny soa faratampony dia ny fitiavana, ny famindrapo. Ka Andriamanitra ny loharano izay famindrapo izay, ka sady hitalao ny famindrapo no an'ireo olona navita rasy ary sika no hitalao ny famindrapo ho ansika sikiraikiraiky, ho an'ny sekoly, ho an'ny fianakaviana, ho an'ny eglizy iraka sy eglizy fototra ary fiombonana eto amin'ny diocèse, amin'ny eglizy eto Madagasikara, ary ho ansika menakafy miara mankalaza an'izao Eukaristia izao. Hitalao izany famindrapon'Andriamanitra izany ary sika.
amindra fo amintsika ny Andriamanitra mahefany zavatra rehetra raha izy ka amela ny fahotansika fitiavana sy famindrapo ka hitondratsika ny amin'ny fiainana mandrakizay. Lehibe tokoa ary ny famindrapon'Andriamanitra tiany asika ary ianareo saika zaza madinika no tian'Andriamanitra voalohany ka miaraka amin'ny anjely arsika miaraka amin'ireo olomasina zoky modelisika miaraka amin'ny Masiny Maria miaraka amin'ny frera Rafringa sy olo Lucien Botovasoa samy olo sambatra piaro ny sekoly piaro ny mpanabe piaro ny katekista idera sy anome voninahitra ny Trinité Masina loharanonaina ary mamelona ny fiainasika isanandro isanandro.
fa ianao ny lalana sy fahamarina ary fiainana. Ianao zay velona sy manjaka miaraka amiray ao amin'ny fanahy maso amin'ny taona rehetra mandrakizay. Izao no nambara tamiko za Joany. Indreo misy vavolombelogno aroe. Izy ireo no fototra oliva roa sy fanaovan-jiro roa izay mitsangana eo anatrehan'ireo tompony tany. Ka raha misy te hanisy ratsy azy ireo dia isy afo mivoaka avy any ambavany handevona ny fahavalony ary hovonona toy izany avokoa izay mitady amely azy. Manam-pahefana agnidiny lanitra izy ireo mba tsy ilatsany ranonorona amin'ny andro haminaniany, sady manam-pahefana amin'ny rano koa izy ka mahova azy ho ra sy hamely ny tany amin'ny loza rehetra isaky ny teanao izany izy. Ary raha efa vita ny fanambaran'izy ireo dia iady amin'ilay biby iakitra avy amin'ny lavaka tsy hita noanoa ka aharesy azy sy ahafaty azy. Ary ny fatiny dia iampotra eo ankianjan'ny tanàna lehibe izay atao amin'ny teny anoatra hoe Sodoma sy Egypta. Eo amin'ilay namantsian'ny tompony tamin'ny azo fijaliana. Olona samy hafa firenena sy foko sy fiteny ary fanjakana no ijery ny fatiny miampotra eo. Ateloan'andro sy tapany fa tsy avelany aleviny any ampasina izy ireo. Ifaly ny mponina eto ambonin'ny tany nohony amin'izy ireo. Iara miravoravo sy ifanati-javitra izy ireo fa nampijaly ny mponina tetantany ireo mpaminana roa eny. Noho ny afaka teloana sy tapala nefa dia nisy fanahinena avy amin'Andriamanitra. Niditra tamin'ireo faty ireo ka nijoro tamin'ny tongony izy ary raiky tahotra mafy izay nahita azy. Sady nizay koa nisy feo avy anan-danitra nanao taminy hoe miakaraty. Dia niakitra ny an-danitra tao anatin'ny raona sy teo anatreny fahavalony izy ireo. Izany niary ny tenin'ny Tompo. Ilay yapinga siarko mapiety vahoaka maro ho eo ambaniko. Jesus.
Quatro Tsika menaka kaneni tompo Evanjely masin Jesosy Kristy tompontsika Soratany masindalioka Tamin'ny zany andro izany nagnatogno an Jesoa ny sasany tamin'ny Sadosianina zay mandany fitsangana amin'ny maty ka nanontany azy nanao hoe ry mpampianatro I Moizy nanome lalagna ho antsika hoe raha misy lehilahy manambady ka maty momba dia oka ny rahalany ampakatra ny vadiny mba hiteraka hamelomaso ny rahalahy koa nisy olo 7 mirahalahy ary nanambady ny zokiny ka maty momba dia nanambady andravehivavy ny faharoa fa maty momba koa nanaraka izany dia nanambady azy ndray ny fahatelo ary nanao toy izany avokoa izy 7 mirahalahy fa maty momba daholo farany dia maty koa ravehivavy koa ho vadiniza ravehivavy raha amby amin'ny fitsangana amin'ny maty fa efa samy nanambady azy avokoa izy 7 mirahalahy dia hoy Jesoa taminy ny zanak'izao fiainana izao no mampakabady sy avoka hampakariny fa izay efa hita ho mendrika hahazo ny fiainana ho avy sy ny fitsangana velona kosa dia tsy mba mampakabady na avoka hampakarina ary tsy mety maty intsony izy fa tahaka ny anjely sady zanak'Andriamanitra satria zanaky fitsangana velona ary raha hoe tangana ny maty dia zavatra efa nambarany Moizy teo amin'ilay nilazany ny voaroy izany fa tamin'io izy dia niantso ny tompo hoe Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba koa velona eo anatrehany izy rehetra ireo satria tsy mba Andriamanitry ny maty izy fa any velona dia namaly ny sasany tamin'ny mpanoradalana ka nanao taminy hoe ry mpampianatro marina ny filazanao ary tsy nisy sahy nanontany azy intsony izy ireo izany ary ka ankalazantsika ny teniny tompo Ry rahalahy Britra
fa indrindra ianareo rahalahy zay mpiaradia eo anivon'ny sekoly katolika, ianareo voatokana isatsikazo, fa indrindra ireo zay miombonantoka eo anivon'ny sekoly, ianareo manam-pahefana isasokazo, ianareo ray aman-dreny tomponantoka voalohany amin'ny fanabeazana ny zanakareo. Hiatrika n'izao tao-pianarana vaovao izao isika, taon-taon-dasa dia samy mitebiteby isika. Ahoana ny hafaran'ny tao-pianarana? Isaoran'Andriamanitra fa tanteraka soamantsara izay tao-pianarana izay. Isaorana koa ianareo mpanabe sy mpampianatra, maro ny zavatra mifamaofao, ary ianareo dia mitaky ny zo sy asinareo ary rariny sy isiny zany, satria izay fampanjakana ny rariny sy ny isiny zay no antoky ny fandriampahalemana sy ny fiadanana, ary ao anatin'izay no ahafahana miantoka ihany koa ny fanabeazana. Ny lefitra ianareo noho ny fitiavanareo an'izay fanabeazana izay, ary misaotra ihany koa ny fanjakana, satria na dia sy tanteraka araky ny fanirianareo aza izay zoa makasina ny takina izay, dia niezaka hitady izay marimaritra iresana izay, fa izay mono maharay aman-dreny. Ka noho izay rehetra izay dia tanteraka soamantsara ny tao-pianarana. Isaoran'Andriamanitra, isaorana isika menakavy zay manapirofo ny fahendresika malagasy, ka sy ahitany sy azon'ireo avy any amin'ny toerakafa ka mahatonga azy ny sabaka miditra amin'ny zavatra sy tokony idirany indraindray. Toditra masara tokoa ary ny tao-pianarana, ary na dia sy nahafa-po ny vokatra amin'izany dia azo lazaina fa misy vokatra zay nantenaina ihany, ary maro ny sekoly teto anivon'ny diosesy nahitam-boka soa. Ireny manapirofo fa miezaka isika arak'izay tarigetra apetraky ny sekoly katolika. Tsy voatanisa eto moa zay resultat izay, fa iaraka hitefaka isika iarahaban'ireo zay nitafita amin'izay tao-pianarana izay. Bravo asika ziave! Ka izay indrindra no ieza asika bebe koa amin'ity tao-pianarana vaovao ity, mba ho sara kokoa, na dia araky lazaiko zay sy ho lavorary azy ny vokatra, mba ho sarasara kokoa ny vokatra eo anivon'ny sekoly katolika, anambarana fa génération mpanorona tokoa isika fa sy mpandrava. Ka izay indrindra ireo tenin'Andriamanitra zay novakina tamintsika, zay sy nofidina fa vaky teny amin'izao andro,
zay mialoha ny fankalazasika ny Kristy mpanjaka, zany hoe mialoha ny fiafaran'ny taona liturgika ka ananaran'ny Eglizy fa misy fiafarany ity fiainana ity, na izany azy araky ny nambara teo am-pendohana ary nambarany Jesosy ao amin'ny evanjely, ity fiainana ity ny misy fiafarana fa sy Andriamanitra ny maty ny Andriamanitsika fa Andriamanitra ny velona, ary zay no mampirisika asika ary sy hoe manomana no avo iaho fa manomana fiainana mahazanak'Andriamanitra, fiainana mendrika ny mahaolona, mendrika ny mahaolona manontolo, fanahy, saina, vatana, ary mendrika ny mahaolon-drehetra, satria nataon'Andriamanitra ho sambatra isika, noharian'Andriamanitra hivelona isika fa sy maty. Ka izay indrindra razandry malara reo asika menakavy, reava malala, mety gaga asika, saiky madinika ve no etrehana miara mankalaza ny Eukaristia amin'ny saiky madinika ka resaka fanambadiana no vaky teny. Araky voalazako teo, io no natolotr'Andriamanitra, nefa matetika koa iaho milaza tsy misy zavatra kisendrasendra ka ndeha modiny asika fa mifanaraka dia mifanaraka amin'izao fanombohan'ny taom-pianarana izao ho ansika mpanabe, ho ansika ray aman-dreny ary ho ansika mpianatra. Voalohany, jeresika fa izay fivelomana an'izay fiainana izay, lay nilazasika hoe génération mpanorona ary manorona sy no afosino isika fa manorona fiainana, dia nisika mivaky teny voalohany fa sy mandeha ho azy izay fa ady amin'ny rasy, ary ny rasy dia mitady irika mandrakariva, ary zay no nampisahiviko tany Ambilobe. Razandry, isika izao manomana no azy ary nilazaiko fa manomana fiainana isika ka manontany anareo ao asika eo ve asangano ny tananary abidiny ny tanana, asangano ny tanana zay te ho faty. Azonareo fanotaniko, eninareo asangano ny tanana zay te ho faty. Sy misy, samby te ho velona asika, sy zay? Sy reo, samby te ho velona? Ok. Ka izay indrindra, izao ataosika izao, izay ataosika an-dakilasy dia ady amin'ny fahafatesana, ady amin'ilay rasy araky ny voalaza ny vaky teny voalohany. Ka noho izany, aoka isika araky ny fampianaran'ny masinazy ho any iezaka, ary zay zany ty taom-pianarana ity, ary zay ny tikany hoe sy manomana no avy fosiny sika fa manomana fiainana,
ka raha manomana fiainana isika aoka hiady amin'izay rehetra manapotika ny fiainana. Ka inonareo sara moa miaino ahy ianareo? Miaino? Asangano ny tagnana raha miaino. Okey, eno isara raha zandry ha. Manomana fiainana isika fahafatara misy fahavalo izay. Ary zay no ezaka atao an-sekoly. Raha sy manao ezaka isika dia ho resiny ny rasy. Fanontaniana ary ny ataoko anareo. Maheno anareo a? Raha sy mianatra isika, henonareo sara? Raha sy mianatra isika, afaka fanadinana ve sa sy afaka? Averiko fa seniko sara ny valiteny. Raha sy mianatra isika, afaka fanadinana ve sa sy afaka? Ka noho izany zay ny fanomana sika no avy. Sy maintsy mianatra isika. Mianatra ino? Mianatra mba olona vanona. Ka inona zay olona vanona? Amin'ny lafiny rehetra zay resika, ary zay ny programa sika. Ny olona dia manana saina. Ka raha sy ampianarina zay saina zay, raha sy mianatra sika amin'ny ara-saina rakamo, dia sy mahay ary sy afaka fanadinana. Ampianarina zany ny saina, ary zay no ataon'ireo mpanabe manomana fiainana sika. Sy mameno loha zany sika mianatra, fa mameno saina. Henonareo amin'ny evanjely zao izy a, olo mahay ireo nametraka fanontaniana tamin'i Jesoa ary fantany, kanefa araky ny renareo amin'ny evanjely mitady amandrika ny Jesoa. Zay koa ary tandremo amin'ny ara-saina, fa indrindra isika efa lehibebe na ny kely azy, zay mijery an'io Facebook sy ny internet io. Nilazaiko ty tany Mahazanga, mitandrema ho iaho, fa sy ho hitanareo misy ny definition zany hoe fatanorana zany ao amin'ny Google sy ny Yahoo, ao amin'ny Facebook sy any amin'ny Messenger. Raha misy valiny agny a, de tahaka an'ireo enisika tao amin'ny evanjely, mpamitaka ireny, ary de misy mpamitaka. Mitandrema isika, mitandrema eo isika mpanabe, misy mpamitaka eo amin'ny fiaina sika, ary tady ametraka fampianarana diso eo amin'ny anevinareo tanora hatramin'ny saiky madinika azy. Ohatra fosiny, ary sy misalasala na de bola kely azy anareo, fa tsara ho fantatra anareo ny fampianarana diso, satria mety misy mivoy an'ireo fampianarana diso reo. Ohatra zao, sy misy sony ny lehilahy sy ny vehivavy, fa samy mitovy zoka mahazo ny fanambady ny lehilahy sy ny vehivavy. Mitandrema sika, misy mitady mivoy an'izany, mitovy amin'ilay fampianarana, fa Andriamanitra ny velona no andriamanitsika, fa sy Andriamanitra ny korontana sy ny fahafatesana. Beazina ny sainary, ary zay midika ny éducation à la vie et à l'amour, na ho an'ny
areo mpianatra na ho an'ny mpanabe. Zay ny fahaizana izany dia tsy maintsy mitondra amin'ny fahendrena, ary io fahendrena io no mampivelatra sika, ka i Kristy no fahendrena, ary ny fahendrena mitondra amin'ny fiainana. Araky ny fanontaniana nataoko teo mandeha amin'ny fahafatesana zay sy haingy, ary io no alaliantsika tamin'ny taona lasa 2 taona azy zay nanova sika ny hoe zay sy inona moa izy iny ny lohevitra ny fianahana napetraka ho asika, zay manao no ary ny marina no maha-olona afaka sika. Aversika zay manao ny marina ary zay marina no afaka, sisy mamatopatotra, ary zay no mahatonga sika ary amin'ity taon'ity mbola vakina amin'sika eo ahatonga sika ho tanànaka mpanorona ny hoavy sy mpanorona ny hoavy fotsiny, fa mpanorona ny fiainana, manorona ny fiainana isika mba ho fiainana misy an'Andriamanitra, fa fiainana miaro ny tontolo iainana mba ho isy ny fivelarana, fiainana miaro ny tontolo-piainana mba ho isy ny fihavanana sy fampanjakana ny rariny sy ny isiny, tontolo-pinoana arovasika mba ahafahasika mivelona ny mahazanak'Andriamanitra sika. Ka izay no afatra tia nampitaina amintsika rafitinina dia izao engane io taom-pianarana vaovao io, taom-pianarana anampy asika ho tonga ho taranaka mpanorona, ary raha manorona isika manorona fiainana ao am' Jesoa, satria sy Andriamanitra ny maty no Andriamanitra sika, sy Andriamanitra ny korontana ny Andriamanitra sika, fa Andriamanitra ny velona. Ka izay no mahatonga ary io ny amaranako azy mila disiplinina isika. Raha zandry malala, raha sisy ny disiplinina ary dia tonga sika amin'izao taom-pianarana izao, ary mila fifampifehezana matotra ao anatin'ny fahamarina, ao anatin'ny fifanazana ny sekolisika. Ny baranainy sy ny gabraraka sy azo ekena amin'ny sekoly katolika. Eto aho dia manao ansoavy amin'ny sika ray aman-dreny, raha sanatria ho iaho, sanatria satria raha ray aman-dreny misinjo an'izay hoe fiainany ny zanany zay sy ny hoaviny ny zanany, raha sanatria ho iaho misy ray aman-dreny sy manaiky an'izay disipline napetraka izay, dia oka izy anesotra ny zanany mba sy anakorotana ny hafa, mitaky disipline fifampifehezana na ny mpanabe zany na ny mpianatra beazina na isika ray aman-dreny mba hahafahana manarina ny zavatra maro zay efa tady ho potika hoenysika amin'ny afatra rehefa avy eo. Maro ny zavatra potika ka mila fanarenana, ka mila rigueur et discipline, ary zay niezaka atao sika. Eto aho defa gaga sahady hoay zary reo ankizy marobe miala amin'ity toerana ty amin'izao. Aiza ny mpanabe nefa vo miresaka discipline sika. Miangavy an'ireo mpanabe aho
Amerinan'ireo amin'ny toerana misaotra sika amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Manantena ny fahendren'ny mpanabe ao. Mba samy azo fahasalamana sy hery eo am-panatanterahana ny asa fitoriana ny vaovao mafaly ka ho hita taratra amin'ny fiainantsika fampanaradian'i Kristy marina isika na amin'ny teny na amin'ny fihetsika ataontsika andavanandro ka ho masom-pitondran-tena isika no sady anamasina ny hafa koa. Manjakan filaminana sy ny fandriam-pahalemana ity nosy mamitsika ity indrindra katik'izao fiandrasana ny valim-pifidianan'izao mivava isika. sy ireo izay trapaoriana rehetra mba ho tsapan'izy ireo eo amin'ny tenanany ny fijalian'ny aretan'i Kristy ka ho zary fanamaivana sy fanalana alahelo ho azy ireo. Mivavaha isika. Aoka isika hivavaka ho an'ireo mpanabe rehetra amin'izao taom-pianarana vaovao izao. Hirotsaka amin'izy ireo tsirairay avy anie fanahinao be fitiavana mba hahafahany anilo sy ampitombony sa ireo zaza beazina. Ary ireo zaza kosa mba ho feno fahindena sy fahalalana ary fitiavam-bavaka.
ka ho modely eo anivon'ny fiarahamonina sy ho reharehan'ny sekoly ny eglizy ny ray aman-dreny ary ny firenena mivavaha isika. Engane ity tampikatroana ity hitondra fahazotoana ho antsika tsirairay ka azoana vokatra tsara amin'ny fara mivavaha isika. Andro mielohan'ny Kristy mpanjaka isika no manombomanao izao Eukaristia anomboan'ny taom-pianarana izao. I Kristy nandresy izao rehetra izao anie, anjaka ao am-posika, anjaka eo anivon'ny sekolisika ka mba hiova ny fo amam-panahy isika, ka zary ho vavolombelona tokoa isika eo am-panomanana ny fiainasika sy ny hoavisika. Atao sika ny vavaka ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra. Ry Jesoa Tompo, ny vokatra fanikizizan'ny visy, dia ho ianao nanamo, ankatao ary ny tokom-bokatra, aniraka mpiasa misany. Ka tsitrakao no ivavahanay eo an'ny fiantsoan'Andriamanitra. Enoy ry Andriamanitray ny fitalahoanay aminao. Omeo pretra masina sy maro izahay, hitory ny evanjelinao sy hizara ny fahasoavanao. Omeo religiosy vonina sy mahafoy tena ny eglizinao. Ho vavolombelony ny fitiavanao hatrany amin'ny fara-pahazantany. Omeo apôstôly laika vonin-kamonjy namana izahay, ampaniratra ny toe-panahy kristianina eran'ny tany rehetra, amin'ny fitiavam-bava, amin'ny fananama, amin'ny fandeferana ho mba-kerim-panahy, amin'ny barasasany, amin'ny baribary ny toe-sainao Kristy mamelona azy. Aveloko ataoko voanay izy ireo, eo ny amin'ny sekolinay, amin'ny fianakavianay. Toano izahay mba araka ny helinay ireo izay antsoinao ka manaraka anao amin'ny teposy fitikena, amin'ny fanjakanao, miaraka amin'ny Masina Maria sy ireo olo-masina rehetra razanay, izahay mikalao izany aminao. Amen.